Lafim-baovao manodidina ny tontolon'ny fitsarana indray kosa natanteraka fikaonandony ho lafitry ny mpisolovava sy ny ministeran'ny fitsarana ny fafito amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana ity eny amin'ny Carleton Nanosy no anatanterahana izany ary eny amin'ny ministeran'ny raramba iny kosa no amaranana ny fotoana. La crédibilité de la justice par les avocats pour un état de droit efficient. Une loi hevitry ny assise nationale izay karakarain'ny ho lavitry ny mpisolovava eto amintsika ny fahafito amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Natao indrindra mba ho sehatra iray hiadiana hevitra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana sy mba hisian'ny fanjakana tandalana mahomby io fikaonan-doha io. Atao hoe hivitoerana iray zany izay iarahana zany hiadiana hevitra, sehatra iray hiadiana hevitra mahakasika izay mety hanatsarana ny tontolon'ny fitsarana zany. Miainga indrindra avy any amin'ny fiarovana ny asa-piarovana ny zon'olombelona. Zay zavatra zay zany dia ny zavatra endrasana aminy zany dia hitondra soso-kevitra vaovao atonony any vanim-potoana ankehitriny misy atsika zany satria ny lalàna maromaro nefa tranainy ihany tokony hovaina mahakasika zany ary mety misy dingana vaovao tokony ho atao ihany koa zany izay mety ao anatin'ny fikaonan-doha io no ivoahany zany hoentina manatsara ny fitsarana sy le lafiny efa nolazaiko teo aloha teo. Olana maro no sedran'ny mpisolovava eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Ny mpisolovava eo amin'ny arivo miovaova moa izy io zany fa manodidina eo foana zany. Fa ny olana voalohany aloha dia eto Antananarivo daholo, ny ankamaroany zany. Ny antony zany dia tsy mbola misy arodinihana amin'izao fikaonan-doha zao. Tsy misy politika mazava aloha zany mbola mipetraka politika kapobe ny asa-pitsarana zany no ahafahan'ny fanamorana ny fandehanan'ireny mpisolovava ireny manorina ny asany any amin'ny faritra. Io zany aloha anisan'ny olana lehibe. Maromaro ny olan'ny mpisolovava. Ny olan'ny mpisolovava dia ny lalàna samihafa zany misy efa tranainy ozy zay teo efa tsy atonina intsony amin'ny vanim-potoana zao izay tokony amboarina. Misy ny atao hoe ohatra fotsiny hoe sakatsakana izay any amin'ny fanatanterahana ny asa zany na aty amin'ny fitsarana zany na eny anivon'ireny fanaovana famotorana ireny. Ny olana mipetraka ihany koa dia ohatra mbola tsy misy zany hatramin'izao ny fanampiana na fandraisana andraikitra ny fanjakana hatramin'izay mahakasika an'le hoe fanampiana ny avokana tanteraka ny asany zany satria mission de service public ny asan'ny avokange zany zavatra zany. Ny fifaninanana tsy ara-drariny moa zany dia efa manao ny asan'ny avoka daholo ny olona mahafantapatatra lalàna na tsy mahay lalàna koa rehetra laza mahafantatra olona dia efa mandrara eo akenelanelany eo sy sisa zany rehetrarehetra zany mila jerevana daholo. Loha hevitra dimy moa no hodinihana mandritry ny hetsika ny olana mahakasika ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fitsarana, ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fandrarahana izay mety ho fanovana na réforme azo entina anatsarana ny fitsarana na ny raharaham-pitsarana, ny fanamafisin'orina ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny fanamafisana ny zon'ny fiarovana azy ary ny hoavin'ny asan'ny mpisolovava. Miisa 10 mandato eo ireo olona atsony izay ahitana ny solotenan'ny fitsarana, ny anteny miaram-pirenena, ny samifine, ny bianco, ny miaramila, ny vaditany, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao gazety.